Salama tompoko, salama tompoko lahy, salama tompoko vavy, miaraba tompoko. Eka. Tonga eto indray zany ny tenanay tompoko. Hitondra ny anjara birikinay amin'ny fampandrosoana ny olombelona, fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny malagasy. Tsotra ny teninay tompoko lahy, tsotra ny teninay tompoko vavy. Ny anay moa zany ny domaine anay ihany no afaka resahanay fa tsy afaka ny resaka ny tsy fantatray izahay. Eny tompoko. Dia ny domaine anay dia tsotra be. Ny anay resaka toe-tsaina ilay izy. Lazao any toe-tsainao, dia lazaiko anao izy ianao. Zay ilay izy. Je suis ce que je pense. Hatraiza ny fetrany fisainanao dia azo fantarina hoe hatraiza ny fetrany fanahinao. Dia azo fantarina ianao amin'izay fotoana izay. Inona no tiako lazaina? Ny tiako lazaina dia tsotra be. Raha toa nareo mbola variana be resaka be raha malagasy, ny mpanao politika. Ny mpanao politika amin'ny fanavaozana ankehitriny, asa tapidalaka leve dia misikotra tsikelikely an'ireo mpanao politika taloha. Mipopotra daholo indray izao reavia. Ny eny amin'ny aina aman-jery rehetrarehetra eny moa dia miverimberina daholo ihany, satria ilay aina aman-jery koa dia mila mampiady karadia izy, dia tapidalaka le koa izy, moa izy koa efa hipokrity hatramin'izay, dia mamerina an'ireo mpanao politika teo aloha rehetra eo amin'ny sehatra ara-politika ka mbola manome toerana sy manome hasina an'izy ireny ihany. Nefa raha ny tenanay aloha, raha fanavaozana raha ny fieritreretanay an'ilay fanavaozana, dia borikena hitanteraka ny olona taloha rehetrarehetra. Tsy te halala, tsy te hiresaka, tsy te hijery akory izay an'ireny olona taloha rehetrarehetra ireny. Ary izay tsy manaja ray aman-dreny akory ka hoe izay manaja ray aman-dreny fa izay tsy hanompo ray aman-dreny akory ka ohatran'ny malagasy akory ka hoe efa olona tsy manjary ary tsy navita ninonina teto amin'ity firenena ity. Afa-tsy nampiomehy tovy tamin'ilay raika lahy taloha ihany ka mbola hiseho be zesta sy hiseho be menomenona eto amin'ity firenena ity amin'izao 2027 latsaka kely izao. Tsy mety an'izany izahay ary tsy manaiky an'izany. Tsy te hahita izahay tanora an'ireny olona taloha ireny, aza mifampiesona intsony tsika. Tsisy ninona vita ny lisany teo. Ekeo izay zavatra izay. Ka raha mbola taty tota ohatran'ny lisany ny asiana ny divay vao, dia anjaranao mieritreritra andriamatoa filoha mpanjakana. Anjaranao mieritreritra. Ka resaka toe-tsaina ilay izy dia izay no tiana ilazaina hoe ilay teo aloha ireny izao ilay efa toe-tsaina ilay efa tsy avotra intsony ny toe-tsaina ireny sy ny lalan-tsaina tian'ireny hitondrana ny firenena sy hitondrana ny fiainany.
reny mpanao politika rehetrarehetra teo aloha rehetrarehetra nandritry ny 19 taona tsy navita ninninona fa tsy namotika sy nangalatra, ary nyseho bezesika teny amin'ny télé sy radio hoe mahay an'ry mahay an'tsy mahay an'tsy, nefa jusqu'à maintenant ils accouchent tous d'une souris. Izay aloha zay de fahavalo foana anareo manam-pahaizana reo, zay mahatonga anay hoe nenay resaka toe-tsaina le izy. Resaka gera tena metafizika ny anay fa tsy resaka fotsiny hoe resaka mampime. Amin'ny mahagera metafizika azy zay de fotirenay tanteraka aloha lisa miseho manam-pahaizana rehetrarehetra reo satria tsy hita mihitsy hoe inona le vahaolana proposé-ny lisany. Vous vous emmerdez dans des termes techniques, mais nous on veut des résultats, on veut des solutions. Et on est sûr que la solution n'est pas tena hoe zavatra lavitra be na zavatra sarotra be na araka le eritreritry lisany hoe f de x de plus de limite de l'exponentielle de fonction de nefa za sûr et certain fa na zany rehetrarehetra zany ary tsy azony lisany akory, sûr et certain monsieur le manam-pahaizana, ka eo no mahatonga anay nefa avalonay foana lisany manam-pahaizana reo. Ty lisany fototry ny tena ny fototry ny sampy lisany sampy fototry ny rangory fototry ny afo tsy mampandroso an'ity fireneny ity, satria raha basena lasa fivavahana mihitsy le hoe diplôme, lasa fivavahana eto Madagasikara eto, zany hoe lasa FDB ekeniny maro fa manakasina, manana ny asiny ny olona hoe manana diplôme, any dimension sampy an'le diplôme ny lisany ka tsy maintsy edivanay ary tonga de edivanay foana mandrakizay ary fahavalonay mandrakizay. Elisany miseho avaram-pianarana, be diplôma, be baoritra rehetrarehetra reo zay manodikodina marina eto amin'ity tanindrazana ity, nefa ninona ny ain'ny lisany rien, raha nahay zavatra lisany de nisy résultat. Diplôme ny lisany rehetrarehetra reo fa tsy blablabla be oaoaoa eto amin'ity fireneny ity jusqu'à maintenant. Izahay salamo mbola manana solution directa be izahay, fantatry lisany tsara zany. Tsy nenay dimension metafizika ohatr'izany ny fomba edivanay amin'ny lisany fa tsy sao de lisany mieritreritra hoe misy manaiky resin'ny lisany eto. Zao le dimension metafizika an'le izy, ozy izy Dada Beratsiraka hoe foazo ara mandroso Madagasikara, marina ny azy. Jerevy tsara inona ny tiany lazaina amin'izany, inona ny tiany ray aman-dreny lazaina amin'izany. Ray aman-dreny efa nitondra an'ity raha olo loatra reny indray de reny indray tena revenay miresaka amin'ny olo loatra reny. Na taloha ary izy, satria eo mipirofo efa manome indice sahady izy hoe foazo ara mandroso Madagasikara. Indice zany, indice tsy de hoe fametrahana azy amin'ny piédestal koa fa fametrahana azy fotsiny amin'ny maha olona tena eo amin'ny d'état azy, mba izy ara mba manome indice, mba manome. Fa reto le mbola velona le taloha reto nge tsy manome ninninona mihitsy, fa hita mihitsy hoe saka-piso be fotsiny aby elisany. Tsy mazaka n'le trondro sy le sakafo sy le fofon-tsakafo de efa manim-bolo daholo, ka azafady tompoko mpanao politika taloha rehetrarehetra, on vous emmerde, voilà. Rien à foutre amin'izao fanavaozana zao, rehefa navota ny Zanahary ny lanitra sy ny tany izahay, de rien qu'à vous regarder le mpanao politika ny azy zany le mpilalao politika mihitsy ny zavatra manihirana ary reto. Satria le fanaovana politika zany ohatra ny efa lasa resaka baolina le izy eto. Ze manana vava rehetra, ze manana tena accès réseau rehetrarehetra amin'ny médiasiny rehetrarehetra, zao hoe état fédéral, comme si hoe tsisy débat eto amin'ity Madagasikara ity ary tsisy philosophie eto ambony tany afa-tsy ny fédéralisme sy ny état fédéral.
Fa efa araky ny lazaiko foana, efa fantatra mihitsy le tiany lisany atongavana fa resaka rasisma ny lisany tribalisma, satria araky ny lazaiko hoe tsy hitany lisany intsony le vahaolana. Na dia be diplôma tahaka n'inona ary lisany dia mivadika ohatry ny aorita ny diplôman'ny lisany dia mamorona rasisma, mamorona tribalisma, dia etat fédéral sisa ny hitany lisany foroporonina. Zay no lazaiko hoe tsy miala tsiny fa eo sahady dia efa tsarainay hoe hatraiza n'izao tontolo izao amin'ny fisainan'ny lisany. Araka ny lazaiko, raha mbola variana ao amin'ny resaka teknika lisany, satria izay no nampianaran'ny vazaha ny lisany, hoe bla 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 ino hoe mbola tiako teneny hoe raha mbola mananteny lisany fa handroso Madagasikara dia mety mandroso tokotrany nge izy fa 1 millimètre 1 centimètre za zao sura fa nandroso izy tato ho ato fa 1 centimètre, zany hoe le olona eo amin'izao tsy mitovy ntsony amin'le raika lataloha kosa aloha ekena nge zany, fa zany tsy midika hoe hatafavoaka baolina koa le olona ankehitriny. Ary raha ny fieritreretinay ara dia tsy hatafavoaka baolina velively mihitsy niza niza raha tsy manana an'le toe-tsaina izay lafo vidy tsy voavidim-bola. Raha voavidim-bola io dia le raika lataloha teo no mbola manakasina hatramin'izao fa fantatsika tsara fa mitrikasina izy ankehitriny, mitrika ny asiny, ary izay zavatra izay tsy voavidin'ny vola. Hitanareo, eo mahacan an'le olona miseho azy mieritreritra fa ny vola, ny teknika, ny diplôma, ny andriamanitra eto an-tany eto dia lavinay tanteraka zato isan-jato. Dia io pirofo hitantsika io hoe miverina amin'ny resaka amin'ny SADC, miresaka amin'ny Rajomapiesona, miresaka amin'ny Dadatora Valomanana, miresaka amin'ny FFKM, miresaka amin'ny tsy fantatro intsony satria tapo-dalaka-le. Fijeriko azy ny fanavaozana misesofla heritaona lasa zay misesofla ny fanavaozana, ka zay zany hitondra ny anjara birikinay eto ty tanindrazana Iarahamana ny tiako. Zakasakelahy io zay angina sy anao filozofia, manino ty izy, filozofia forotra anaty, fa zay aloha dia cause zay dia tsotra ho any cause-nay tsotra, tsy handroso mihitsy Madagasikara satria tsy handroso mihitsy ny toe-tsain'ny malagasy. Faritantsika hoe aiza ny toe-tsain'ny malagasy ny toe-tsain'ny malagasy tompoko dia taraiky eo amin'ny Jesosy. Taraiky eo amin'ny Jesosy, eo amin'ny kristianisma ny toe-tsain'ny malagasy. Bloqué zany. Ka ninona resaka teknika resahan'ny lahy eo raha manam-pahaizana be diplôma avy any an-dafy. Bloqué ny kristianisma ny sain'ny lahy dia rehefa mitany zany ny sain'ny lahy. Masiaka izany teninay izany fa zany ny fevitraiko. Zakasakelahy hamaly anay sy hanozana anay koa fa zay tsotra be ny anay. Raha mbola voafetra ny kristianisma ny toe-tsain'ny raha malagasy mathématiquement parlant, scientifiquement parlant, tsy handroso mandrakizay Madagasikara. Satria le kristianisma malagasy raha mbola kristianisma kanosa kokoa noho ny kristianisma ny sasany. Hijery zao tsika ny kristianisma ny Donald Trump zao efa hitantsika efa hitantsika kristianisma efa madiditra kokoa, efa jalajala-mboto kokoa nen'ny Amerikanina ny tiako lazaina, satria nen'ny Amerikanina kristianisma miaraka amin'ny basy ny azy, ary ny azy malalaka amin'ny basy. Zay zao dia efa kristianina hafa kely ny azy, ary izy raha vao hiresaka fivavahana tadidio tsara ireo kristianina Amerikanina ireo
Rehefa resaka fivavahana reo dia tsy maintsy miresaka basy ireo, ary zay maha-amerikanina azy toute façon. Raha iresakitsika amin'ny frantsay sy ny européanina, fi surtout ny frantsay, satria ny frantsay maître antsika aloha, ninonninona tiany Ravalomanana sy ry izy ty ry protestanta sy ry anina hoe hivarotra indray amin'ny Madagasikara any amin'ny anglisy sy any amin'ny Allemagne, any amin'ny Allemand, any amin'ny Norvège amin'izao 2027 zao ninonninona fankahalan'ny lisan'ny frantsay, lisan'ny protestant reo zany resahako zany. Ny lisany mantsy dia tsotra be le izy zay. Ny anay mifankahalana ny frantsay resaka positif ary resaka saint fa ny lisany efa resaka dogme mihitsy ny fankahalana ny katolika sy ny frantsay. Ka tiany lisany indray amidy Madagasikara, any amin'ny Norvégianina, any amin'ny Allemagne, any amin'ny anglisy monsieur Ravalomanana sy ny tariny, ka tsia tsisy anaraka an'izany ary hevitra mirefarefa amin'ny tany zany, raha mbola zany ny hevitrareo amin'izao 2000 zay no lazaiko hoe lazao any fivavahanareo dia lazaiko anareo hatraizany zao tontolo zao anareo sy ny fahaizanareo marina, fa tsy le diplôma hifanomezanareo samy rajako mifanome diplôma, toy ny rajako mifanome grady, toy ny rajako mifanome ceinture, ela ceinture noire, ela sixième dame, ela général, ela colonel, ela izy ela dia professeur, ela docteur, fa moi je dis que vous êtes tous des kompenareo. Zay nany amiko ny islam, zay c'est dire à les gens que j'ai cité teo, oui, vous êtes des imbéciles, quoi, des idiots, des cons. Voilà l'islam. Et l'islam ne dit pas ça gratuitement. Fa araky ny koziko hoe 19 taona elahy mbola miodikodina ihany. Mbola miodikodina ka tsarainay amin'ny toe-tsaina lany anay resaka toe-tsaina sy metafizika ny adina islam, zany hoe mihoatra amin'ny fizika, inona ny zavatra mibaiko an'le fizika. Dia eo ny situenay hoe raha mbola kristianina ny lahy, kristianisme ny toe-tsainy lahy, ary kristianisme ny toe-tsain'ny mpitondra ny lahy, kristianisme ny toe-tsain'ny sefony lahy, dia izahay milaza amin'ny lahy fa tsy handroso mandrakizay lahy, na ho foazy ary tsy ho foazysika mandrakizay dadabe Ratsiraka, izay nanozona raha ny tena marina, fa tsy takatra elisany le izy. Zany hoe mila zavatra tena mazika, mila zavatra tena hafa mihitsy, zay vao mety hoe possible amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara, dia io le lazainay. Zay nge tsotra be ny mahatonga anay milaza an'izany, ary tsotra be ny argumentation kozinay. Ny tena marina dia zao ny tena marina. Ny atao hoe islam, rehefa mbola tsy nilazain'ireo silamo sunita rehetrarehetrareo anareo, reo milaza hoe zay ny silamo eto Madagasikara aza kitikitihana Allahu akbar fa raha tsy zany lavinonay zay nefa jerena karana ny filohan'ny silamo eto Madagasikara, karana. Fantatsika tsara ny ara-niasa tamin'ny andro Rajoelina ireo bandy ireo. Zatsy io samy manana ny alihany, samy manana ny politikany, fa ny tiako kozina hoe tsy mbola nisy mihitsy ireo kofoba ireo ny kozy an'izao koziko izao. Safesa zany ny filohan'ny silamo eto Madagasikara fa tsy ry zalahy reo. Fa zao ny atao hoe islam, aleo hazava tsara ny resaka. Tsy hoe Abdali, Abdallah, Bratati, Bratata, miondrika mitsongolika
manao ramadan, mifady hanina, manalava volom-bava, maninona koa, dia avy eo nefa mitovy amin'ny olon-drehetra ihany, mitovy amin'ny kristianin-drehetra ihany. Le toe-tsaina no tiako lazaina, le toe-tsaina. Mihinana mofo sy dite ihany, mivarotra ihany, manambady aman-janaka ihany, mianatra ihany, any ampin-tsekoly. Zany hoe misinsérer ao anatin'le société de merde ihany zany. Ary insérer tanteraka, ary inclus tanteraka. Tsy izany ny islam dadotoa, tsy izany ny voilà l'islam aleo lazaiko anareo ny islam. Inona no atao hoe islam? Ny islam dia tsotra fotsiny. Manameloka ny kristianina ny islam, zay. Ny islam zany dia misoutenir, ny Coran dia misoutenir, ny finoana dia misoutenir fa ny fahotana mahafaty indrindra eto ambonin'ny tany dia ny kristianisme. Zay fotsiny le izy. Zay mahatonga anay miteny hoe raha ny kristianisme ny fahotana mahafaty indrindra eto ambony tany eo anatrehan'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany, izay lazaina fa islam zany fivavahana lazaiko zany, manameloka ny kristianisme ho fahotana mahafaty eto ambonin'ny tany ny islam, ka milaza fa ny kristianina rehetrarehetra dia ho any amin'ny afobe daholo. Satria tsotra, mandika ny didy voalohany, tsy ny faharoany, tsy ny fahatelony, tsy fahaefatra, tsy fahadimy, voalohany. Dikan'izay dia tsotra. Matoa rasoloha tsy manjary tsy zavatra ty. Mihetsika ny demoniaka. Zany hoe raha ny kristianisme zany, raha raisitsika ny Coran sy ny islam, raha de metevantsika fa marina ny lazain'ny Coran sy ny islam, zany hoe ny Coran zany, fa ny kristianisme, ary tsy izy rery fa ny kristianisme no resahantsika, satria zay no malaza eto Madagasikara eto. Raha ny kristianisme ny fahotana mahafaty eo anatrehan'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany, satria izy nandika an'le didy voalohany, dia averiko ihany didy voalohany ho izay zavatra dikaitsika izay, fa tsy hoe dikan'izay zany le hoe aza mamono olona, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza maka vadin'olona, aza mitsiriritra fananan'olona, reny rehetrarehetra reny zany mbola maiva ny reny didy reny. Zay nge mahatonga anay miteny hoe fahotana mahafaty le kristianisme. Zay ny atao hoe islam, fa tsy hoe manao satrobory akory, na hoe blabla, na hoe patapataty patata. Resaka filozofia le izy, resaka metafizika le izy, resaka idéologie le izy, resaka intellectuel le izy, zany hoe resaka fisainana sy resaka fandinihana sy resaka fa tsy resaka fotsiny hoe kilalao, na hoe resaka hoe mitondra baiboly kely dia makatsy manao an'le palitao kely dia manao an'le anina dia tonga any an-danitra arahaba rimary tsy haiko tsony. Zay zany n'izao tontolo zao, zay zany mitakatry ny saina, zay zany ny fotom-pisaina, dia zay no lazaiko hoe raha mbola zay ny fotom-pisainan'ny lahy, dia araka ny lazaiko hoe mamono olona sy ny mangalatra hoa mbola tsisy dikan'izany eo anatrehan'ny zanahary noho ny kristianisme, satria nandika an'le didy voalohany, le voalohany hoa fa tsy le fahatelo, tsy le fahaefatra, tsy fahadimy, le voalohany, aza manan'Andriamanitra ankoatra ny Allah, zay le voalohany. Fa Allah dia Andriamanitra saro-piaro, zay ny voalohany, zay ny didy voalohany. Zay ihany ny islam, tsisy ankoatr'izay ny islam, manamafy an'izay ary mamerina an'izay ny islam rehefa mipotehany Constantin sy ny
vadiko sy ny tsy fantatro tsony ny fivavahana ka nampitoviany lanja i Kristy Jesoa kely mpisakafo kely olombelona kely mortel kely ery nampitoviany lanja tamin'le masiny indrindra le zanahary ny zanahary le Andriamanitry ny Andriamanitra le mpanjaka ny mpanjaka le tsy hita maso lay tsy fantatra anarana lay nampitoviany vazaha reo zavatra ireo olombelona kely hoa tsisy fotony aleoko lazaiko mihitsy hoe tsisy fotony raha paraporo amin'le zanahary zany Jesoa anareo zany zay le izy de eo le izy matoa zany nareo nanangana ny Jesoa Andriamanitra de nampianareo an'le diplôma le Andriamanitra reo Jesoa de za maminany amin'ny anaran'ny Islam sy amin'ny anaran'ny Coran fa fahavalon'Andriamanitra faratapony ianareo rehetrarehetra zany ary fahavalon'Andriamanitra ny firenena malagasy ka maminany aho zaho tsy diplôme tsy ho bac plus 10 aho au contraire raha bac moins be da be aho raha ny tany marina fa za maminany ary za manao teoria fa miodikodina eo ialahy raha malagasy ary tsy anjary ialahy raha mbola io kristianisma sy Jesosy sy ny lahy io ny Andriamanitra ialahy any ny fomba fijerinay an'le fandrosoan'ny firenena fa tsy resaka teknika tsy resaka federalisma tsy resaka diplôma tsy resaka politika alefery amin'ny TV plus na alefery amin'ny TVM na invité na kely vous êtes tous des cons voilà ce qu'on veut dire vous pouvez nous traiter de cons et vous nous avez déjà traité de cons depuis longtemps mais on a aussi le droit de vous traiter de cons ary raha zay raha nanan-kery mbola zavatra hafa indray no niseho fantatrareo zany zay salamo fantatrareo zany raha zay ny nanan-kery zavatra hafa niseho amin'ny lisan'ny mpanao politika malagasy mitatasika foana eny amin'ny tele isan'andro reo lisan'ny mpanao vaovao rehetrarehetra mpanao media rehetrarehetra mpilalao media ary tadidio tsara fa ny media sy ny politika mitovy ihany reo olona ary le fiangonana ihany koa reo miara-miasa daholo reo anapotika an'ity fireneny ity de milalao takizay koa ry mpanao business ry mpanao business moa entre temps de efa mandeha ihany koa ny sery manararoatra n'le fahantrano'le malagasy de manao business mividy zavatra kely any Azia mividy akanjo kely fozahorana ria Corée du Sud tsy fantatro aiza Hong Kong zany fahavalonay daholo zany ary fahavalon'ny firenena daholo ny olona manao an'izany rehetrarehetra zany satria ny dikan'izany de KO ny eto amin'ity fanjakana malagasy ity samy manao zay tiany atao samy manao zay daniny kibony satria olona biby ka tsy afaka ny anam-panahy tsy afaka ny anan-tsaina andamina amin'ny fiarahamonina sy havana ary amorona fanjakana matanjaka toy ny fanjakan'olombelona toy ny fanjakan'ny zanak'Andriamanitra fa tsy hoe biby akory tsika ka hoe anao an'izao zavatra ataotsika izao samy manao zay tiany atao de samy manao zay daniny kibony de Jesosy no Andriamanitra de eo zany le mahatonga anay miteny ny farany le izy afaraparany ny fahavalon'ny zanahary ny lanitra sy ny tany izay Andriamanitra zao tontolo zao Andriamanitra ty tany ty de ny kristianina izay nanangana ny Jesosy ho Andriamanitra izay nanangana amin'ny Maria ho renin'Andriamanitra izay nanangana ny Jesosy ho zanak'Andriamanitra Jesosy sady zanak'Andriamanitra aminareo no Andriamanitra Maria indray sady olombelona ny renin'Andriamanitra de dinio amin'izay hoe zay no lazaiko nareo nefa milaza nareo fa dokotera profesera Zafy Albert eo amin'izay le kozinay ny zavatra farak'izay zaka ny zanahary ny lanitra sy ny tany farak'izay hala ny zanahary ny lanitra sy ny tany
dia mifandikana ny didy voalohany ny fanompo-tsampy zany, ny fanompoana Andriamanitra hafa, Jesosy, Maria, Vatondradamo, Kalanoro, Jiny, Satana, Losifera, Belijaboba, ny tenanao, ny dadanao, ny mamanao, ny vadinao, zanakao, ny harenanao. Raha zany rehetrarehetra zany ny tomponao sy Andriamanitrao, dia zany ny zavatra farak'izay halan'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany indrindra. Ka ny tiako tenenina zany, le Coran miantefa amin'ilay malagasy, le Islam miantefa amin'ilay malagasy, izay maka ny Jesosy ho Andriamanitra, noho ny aleo tsorina akelezan'ny toe-tsainy sy ahafohan'ny toe-tsainy sy nyzao tontolo izao any. Dia zany ny teorianay manazava fa tsy ho foazitsika mihitsy i Dadabe Ratsiraka raha tsy amin'ny andron'ny fitsanganana amin'ny maty, satria tsy handroso mihitsy Madagasikara. Ary au contraire, rehefa tsy mandroso alahy dia miemotra, ka rehefa miemotra alahy dia miarava, raha miarava alahy dia maty. Inona amin'ny famantarana ahitana fa miarava alahy raha malagasy? Ary hamantarana fa marina zany lazainay, jereo ilay artista lahy amin'izao, dia ampitaha amin'ilay artista teo aloha. Resaka matematika ve zany resahanay zany, sa tsy resaka matematika? Resaka siantifika sa tsy resaka siantifika? Pirofo ny vaingana ny artiste lahy amin'izao, pirofo ny vaingana. Ny artiste lahy amin'izao ce sont tous de la merde. Aleo tonga dia tsorinay mihitsy ilay izy. Zay fotsiny, satria rehefa tsy tsotra alahy dia zay tsotra. Jereo ny ekaran'ny artiste lahy amin'izao, nefa le artiste lahy amin'izao bachelier ireo bandy ireo, bac plus 666 ireo, ary tena musicien tena mahay ireo, mahay milalao muzika ireo, enjany ireo amin'ny muzika. Fa tsy ampy lesy zany zandrikely tsy ampy lesy zany rahalahy mba hamoaka ny tena olombelona, mba hamoaka ny tena kanto. Tsy ampy zany raha handresy an'ny tseloniny alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny fafahy alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny daday alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny damy alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny riki alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ny iza daholo kiky alahy, tsy ampy zany raha handresy an'ireo bandy taloha alahy. Ary mbola averiko ihany, mbola assassins criminels koa ireo mpilalao vola, milalao an'ireo artista kely malagasy fozaorana ao ambadika ao mametraka an'izy ireo sur scène, et tout ce qui est organisateur d'événementiel no tiako lazaina, tout ce qui est pseudo producteur no tiako lazaina. Mais ce sont des cons, zay no lazaiko hoe jereo nefa rahan'ilay kolotsain'lahy malagasy, vokatry ny fanompony lahin'i Jesosy sy fanompony lahin'ny vazaha ary fanompony lahin'ny diplôma, nefa alahy taranaka amin'ny fora, safia alahy taranaka amin'ny fora, safia mbola mafimafy kokoa ny anjohan'ny lahy noho ny taranaka tsy mifoha. Amin'izany adalan'ny lahy zany dia zao manjohan'ny lahy zao. Diso ve zay raha ikozy hoe zany tsy mampandroso an'ity firenena ity, ary tsy handroso mihitsy ity raha tsy tafiala amin'ny toe-tsaina ohatran'izany. Dia anjarantsika amin'ny eritreritra, fa araka ny lazaina teo, jereo fotsiny le tanoran'ny lahy amin'izao. Io hoe GNZ, GNZ zany fantôme zany, iza ny GNZ, fantôme zany. Ary aleo hazava tsara, tsy ny GNZ zany nanongana amin'ny fanjakana, fa ny malagasy nanongana amin'ny fanjakana. Iza ny GNZ? Hoe tanora universitaire kely, nous on emmerde les universitaires et on emmerde les tanora borizano kely, tsy mahalala an'izany zavatra resahanay zany, fa mbola taraiky ao amin'ny kristianisme. Dia mizestery amin'ny Facebook, ndana makany an-dafy daholo lisany. Any mety amin'ny lisany fa tsy aty aminay aty. Tsisy ilainay an'ny lisany mihitsy na ny kely, ary simbainay aty ary lisany rahatratranay aty. Lisan'ny diplômé zany, lisan'ny hoe anindrinindranay amin'ny resaka baoritra kely ary sy ny diplôma kely ny lahy ary. Ary raha mba basy ny asehoanay an'ny lahy, ny diplômanay basy, ny arangaranganay amin'ny lahy,
dia arangarangao ny diplôman'lahy no miala tsiny fa tsy raha tsy masika oatra izany, raha tsy manana toe-tsaina oatra izany, tsy ho takatrin-dra malagasy mihitsy le tiana ilazainy. Tsy le tiany zana averiko ihany ny fahavalon'ny zanahary, averiko ihany sady feziko ny fahavalon'ny zanahary ny lanitra sy ny tany voalohany eto ambonin'ny tany eto dia mampirafy azy. Zany hoe ny maka an'i Jesosy izay olombelona kely taria ho Andriamanitra, mivavaka amin'i Jesosy, miantso an'i Jesosy, etsetera etsetera. Zany ny zavatra farak'izay hala ny zanahary ny lanitra sy ny tany eto ambonin'ity tany ity. Tahaka ny hoe lehilahy ianao dia ampirafesy ny vadinao, dia tahaka n'izay ny position an'ny zanahary ny lanitra sy ny tany raha an'le ianao haka an'i Jesosy ho Andriamanitra ao. Zay tsinona le hoe Dieu jaloux, Dieu jalouse izy. Dia l'homme aussi est jaloux, tsy ho zakan'ny ain'ny lehilahy zany hoe vehivavy ny candy fleur tamin'ny lehilahy hafa zany, efa sarim-bavy ialahy matoa manaiky an'izany, ary izay no nahatonga anay tsy nanambady hatreto. Tsy izay ny ataonao an'izany. Aleonay manaja tena toy izay hamono olona, ka raha hamono olona eo indray izay dia izay indray ny hogadra. Ka vonoinay ianao raha izay ny ampirafesinao izany. Izay le teorianay Silamo. Nefa nijerevo ny lalàna ny lava enjehan'ny lahy, tsy azoko tia ana amin'ny vehivavy, tsy azo vonoina. Vonoinay ianao raha mampirafy anay. Ne serait-ce que dans ta tête, ni dans tes yeux, ni dans ton cœur, et nous on le sait, nous sommes des mecs, nous le savons. Zany ny atao Islam maleo hazava tsara, fa tsy ohatran'ny kanosa lahy kely araky ny irandray ny dimbo hoe soa amin'ny manandroa. Ka mpifankatia izy roa lahy izy sady kamarady. Ny ray asabotsy, ny ray alahady. Tsy aty aminay nanaovany lahy zany, tsy aty aminay Salamo. Zany ny atao hoe Salamo tonton. Aleonay tsy manambady satria eo le volaninay foana hoe mbola resaka toe-tsaina. Raha mbola kristianina ny toe-tsain'ny ravehivavy, tsy hanambady any ravehivavy izahay mandrakizay. Aleonay maty momba. Zany ny matematika anay. Nay zany resaka toe-tsaina ny ijerevanay olona. Fa tsy resaka ary toe-tsaina dia toe-pivavahana, lasa ho anahy fivavahanao dia lazaiko anao ny toe-tsainao. Tsotra fotsiny le izy. Raha mbola maivana ny toe-tsainao, maivana ny fivavahanao, dia maivana ianao zany dia ka tsisy olona maivana androso zany. Izay ny kozika raha mieritreritrareo hoe nandroso Madagasikara nandritra ny 19 taona nahazahoan'ny fahaleovantena fitaka sy fosika, dia za miteny anareo fa niemotra ary Madagasikara. Satria jereo le artista anareo amin'izao, raha matavavoaka amin'ny vitan'ireo artista taloha. Asa misy fitaratra tsara tarehy ankoatran'izany ve monsieur le diplômé de l'enseignement supérieur du genre. Ça tena je merde ces mecs-là, non vraiment. Parce que eux ils te traitent de con quand tu n'as pas leur putain de diplôme. Voilà, ils disent. Mais moi, j'ai pas leur putain de diplôme, mais je les traite aussi de cons, ces mecs-là. Parce que moi, mon diplôme, c'est l'islam, mon gars. C'est la vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Même si tu le reconnais pas, je t'emmerde. Enfin, moi aussi, je dis que t'es un con. Moi, j'emmerde les diplômés. C'est foutu une lise. Moi, je supporte pas ces gens-là. Je supporte pas. Et c'est rien de tena fahavalon'ny l'islam, c'est amindry le roa ny hoe diplômé zany lahy dia comme si hoe mahay be zany lahy, dia hoe enjana be zany lahy eto ambony tany, dia efa hoe avo lahy zany, tsy mino an'izany zay raha ka tonton, tsy mino an'izany zay, lavinay zany. Zay ny kozinay hoe tsy raha zay ny nanan-kery dia ho hitanay eo izy ny diplômé. Fa lisan'izao manan-kery aiza ny zavatra voakan'ny lisany. Omeo anay nge miliaran-drajoelina anaovanay an'ny lisany. Fa lisany manana miliara arak'ile kozin'le dadatoan'ny lisany hoe ny vola misy fa nanaovana azy ny tsisy. Mba eritrereto hoe toe-tsain'olona loatra ny ahoana ny olona miteny zavatra ohatr'izany rangaha. Ny vola misy fa nanaovana azy ny tsisy. Ileke. Tiako lazaina zany dia izao hoe raha mbola kristianina ny filoham-pireneny lahy, prime ministre lahy, ministre lahy, ny député any lahy, ny maire any lahy,
tsy androso mandrakizay Madagasikara fa nofinofy rediredy hoe Madagasikara androso ary adalàna rehefa tena hita maso satria vao miemotra tanteraka lahy misamboro be lahy de manam-pahaizany lahy mitsoaka ny andafy daholo satria volany de davina volany tsy ampy azy tsy voninahitra fa tsy mifatahorana an'Andriamanitra izanary ny lanitra sy ny tany de averiko ihany averiko foana amafisiko ny kristianisma satria ny kristianisma naka ny Jesosy ho Andriamanitra, naka ny Jesosy ho tompo, naka ny Jesosy ho zanak'Andriamanitra, nanozana an'Andriamanitra, naka ny Maria ho renin'Andriamanitra. C'est du grand n'importe quoi. Aleo raha mijery ny Hindoua na ny Bouddhiste na ny tsy fantatro na ny athée toa tahaka ny République Française zay mbola tsy resin'ny lahy hatramin'izao ninona nataon'ny lahy. Nefa lahy manana atoizany tsy malala zay camp rehetrarehetra tonga eto amin'ity radio sy télé ity de mahita akozina daholo. Tsika nge manana granity, tsika nge manana trondro sardine, tsika nge manana crevette, samy teny an'izany daholo fa maninona mbola tsy vita ny lisany lizy hatramin'izao tsika nge manana vato tsika nge manan-kareny, maninona tsy vita ny lisany satria ho alisany mividy. Zany ny afatry ny Islam. Lisany mieritreritra ny tenany lisany fa mandroso mahay velona fa lisany sady miemotra raha ny tena réalité ny jerena ny vendrana no mitapy no adaly tsy kopy elisany matoa Jesoa ary ny Andriamanitra elisany. Hitanao any zany neny fomba fiadana Islam zay vrai Islam fa tsy ry satro-bory sy ry mpanao rebareba sy ry mpanao robe de chambre ka andeha resaka amla resaka tsotr' izany resaka izany fa resaka manga ny lanitra tsy silamo ialahy raha tady toa mpihinana mokary ngaby ialahy de mpanao satro-bory fa tsy silamo alahy raha mbola anao resaka manga ny lanitra mena ny rozy fa tsy anao resaka ohatran'izany resaka izany. Resakay de tsotra raha mbola kristianina ialahy ka Jesosy ny Andriamanitra ialahy ka zay de tsy androso mandrakizay ary fahavalon'Andriamanitra voaloha ialahy eto ambony tany tsy any akoatra. Ka raha ohatran'ny lazay ny olona 30 tapitrisa na 20 tapitrisa de tsy androso mihitsy Madagasikara ary tonga ihany ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy hofoazana mihitsy Dadabe Ratsiraka. Tsy androso mihitsy Madagasikara raha mbola kristianisma ny fivavahany, vakio ny Alcoran, vakio ny Alcoranina. Raha tia hijery mipirofo ianareo sy andinika ny pirofo ny vantana, jereo ny Islam zany manakihana amin'ny Madagasikara ary manakihana amin'ny Malagasy en particulier izay naka ny Jesosy Jesosy. Za tsisy olana nako amin'ny Jesosy na Jesoa na tsy haiko na izy Isatsy, tsisy olana amin'izany olona zany ka hoe andeha hamantsika an'izany eny amin'ny hazo fijaliana ny zavatra problemako tsy fa zay ny zavatra problemako. Ary izay zavatra koziko zay mihoatra ny resaka teknika ny lisan'ny diplôme rehetrarehetra ireo zay eo zao de tsy haiko hoe za zany y en a marre de diplômé malgasy, de politicien malgasy, y en a marre de journaliste malgasy, de amin'izao 2026 zao tsy na hijery an'le télé raha tsy ataonay intsony amin'izao. Jereo mba copier-coller kely lahy, copier-coller fozaorana be jereo mba événementiel ataon'ny lahy ry
Ry mpanakanto malagasy amin'izao fotoana izao maharikoriko ialahy ry mpanakanto malagasy amin'izao fotoana izao, vehivavy sy lehilahy. Leo hazava tsara ny resaka. Aleonay mihaino mahaleo, aleonay mihaino lolo sy ny tariny, aleonay mihaino raimbala, aleonay mihaino rakoto, aleonay mihaino zay hihaino paty an'lahy raha zandry kely mpihira amin'izao. Raha zay raha ho manan-kery sy mba naina ilaiko zeray misy rien ka jery an'ny lisany dia efa maharikoriko anay sy mahatsiravina anay. Ka fitiavan-tanindrazana ny anay no mibaiko anay fa tsy fahankahalana. Aleo hazava tsara ny resaka. Izay salama. Fitiavan-tanindrazana, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, fitiavana ny Madagasikara, ary fitiavana ny fahamarinana. Zay no mahatonga anay mijoro eto, fa tsisy hoe resaka hoe fahankahalana tokorakory ka hoe avatovy izay atao lafo zay. Zay le Islame mariko atao ahoana ary? Tsy haiko hoe efa mba nazava en 45 minutes, en 46 minutes avy hoe tonga le hafatra tianay lazaina ve? Tsy haiko aloha. Fa efa raha mbola tsy tonga ohatr'izay izy ngamba dia efa mety tsy ho tonga intsony. Efa mba niezaka ihany ny tenanay hampita an'ilay hafatra hoe ny fahavalon'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, Andriamanitry ny Andriamanitra, Mpanjakan'ny Mpanjaka, Tompon'ny Tompo, avo indrindra dia ialahy vahoaka malagasy, ialahy malagasy naka an'i Jesosy ho Zanaharin'ny lahy sy ho Andriamanitra ialahy, dia hatraiza ny toe-tsain'ny lahy, hatraiza ny fetra ny toe-tsain'ny lahy, hatraiza ny fetra ny fahalalàn'ny lahy, hatraiza ny fetra ny fahaizan'ny lahy. Zany ahay ka baka, ny Silamo mahay ka baka, voninahitra, ny Silamo mahay ka grady, voninahitra, ny Silamo mahay ka ceinture noire, première dame, voninahitra, satria tonga amin'izany zavatra eritreretina izany. Efa nandà izahay hoe tsy olombelona rasta mifantsika eny amin'ny hazo fijaliana izany ny Andriamanitray na zanaky ny Andriamanitray lavinay izany na raha neny kely mitondra zaza kely ny lazainy efa renin'ny Andriamanitray. Raha mbola zany ho any toe-tsain'ny lahy, zay maminany fa tsy ho afaka ialahy, ary ho ravy ialahy, ary ho potika ialahy raha malagasy, raha Madagasikara. Zany ny havatra Islamo lesy fa tsy Abdallah, Abdalibra, Abadada miteny amin'ny teny tsy fantatra, fa hiteny amin'ny teny tsy fantatra kely ihany ana dia zany ary anamariako sy isaorako ny Andriamanitro. Subhanaka Allahumma Elhamdulillahi Rabbil Alamina. Allahu Akbar.